fa hiditra kosa isika amin'ireo avao samihafa eny anivy ny fokontany ao anatin'ny lafiny sosialy izay ihany ny fokontany ampanitokana sy fokontany vitsivitsy ao anatin'ny boriboritany fahadimy ny commune Antananarivo renivohitra dia manao hetsika fanentanana momba ny fahadiovana izay notanteran'ny fikambanana amisa moa izany tandritra ny roa herinandro izay fihetsika ara-pahadiovana tsotra amin'ny alalan'ny fampiasana ny lavenina no ny ompana ny fanentanana. Ravakarandrimanala sy Mamy Rasamely. Nisy 10 ny antony mahatonga ny fivalanan-drano dia vokatry ny lotsy ny fiparitahany dika avokoa. Fihetsika tsotra monja dia efa afaka iarovana amin'ny fivalanan-drano dia ny fampiasana ny lavenina isaky ny avy mampiasa ny toeram-pivoahana izany. Afantatra moa fa miaro amin'ny fiparitahan'ny otrikaretina avy amin'ny loto ny lavenina. Ity fomba fiarovana tsotsotra ity no ny opana ny hetsika fanentanana tamin'ny fokontany vitsivitsy eto anivon'ny boriboritany fahadimy no tanterahany fikambanana Amisy na ny action mutuelle d'intérêt social nandritra ny roa herinandro ary ny farana omaly. Vahaolana zay dia inona moa zany amin'ny fampiasana ny laveny patana na lavena ihany koa avy amin'ny fatapery zany mety daholo satria raha voalaza manam-pahaizana moa zany mpandika dia hoe ao anatin'ireny lavenireny karazana misy élément na hoe singa mamono microbe ary ny lavena ihany koa raha tsika malala fa azo anaovana savony ka io lavena patana io zany tonga dia azo ampiasaina azo anasana tanana io dia mamono an'le microbe rehefa avy any anaty lavapiringy any tsika avy any amin'ny WC any tsika dia iny mamono an'le microbe dia avy eo mampiasa le raha koe le tipotable moa filaza anazy tsy mora mampiasa tanana fa domina fotsiny dia tonga dia sasanao ny tananao dia madio. Tafiditra ao anatin'ny tanjony fikambanana amin'ny fampiroboroboana ny fahasalamana, ny fahadiovana sy ny fidiovana ny hetsika fanentanana tahaka izao. Hetsika izay ny fanandrify rahateo ihany koa moa tamin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena momba ny fampiasana ny lavapiringa nankalazaina ny talata 20 novambra lasa teo. Vahoaka tsirairay mihitsy zany tokony hatsapa fa filana fototra ny fananana fahadiovana fa tsy voatery hoe ny fanjakana na ny fokontany no manery vao tonga saina amin'izany fa ny tsirairay no mifanentana rehefa samy voentana dia foana ny aretina. Taoriny ny fanentanana moa dia tokantrano vitsivitsy isaky ny fokontany nanaovan'izay fanentanana izay no napiatra avy hatrany ka ireo indray no manentana miandalana ireo mpifanolobon-drindrina amin'izy ireo indray. Tanjona moa ny ahenika boriboritany fahadimy izay hitatra ny commune Antananarivo renivohitra sy ireo commune ivelany renivohitra.